Olatra ny arahaba tompoko tsy ampiandrasiko ela anao fa ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany no indro atolotra anao. Raha hitantsika amin'ny sary izao dia aty amin'ny manodidina ny Sava sy Analanjorofo ary tany alaotra tany no nisy rahona somary nanelingely ihany tamin'ny androany. Ny faritra sisa moa raha hitantsika amin'ny sary dia saika manga avokoa ny lanitry gasikara. Amin'ny ankapobeny raha ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy aloha dia saika mbola maina hatrany manerana ny Madagasikara, ankoatra ny any amin'ny manodidina ny Sava sy Analanjorofo iny no mety misy herijika isina orana malefaka indraindray, indrindra moa any amin'ny manodidina ny morontsiraka. Raha hitantsika amin'ny sary zao ihany koa dia misy an'ireto tangoron-drahona kely ireto vinavinaina izy io amin'ny rotsakorana any amin'ny manodidina ny Diana, Sofia, Sava ary Analanjorofo any manomboka amin'ny sabotsy na alahady ho avy izao. Manarak'izay ihany koa ny zavina zany mahazo vahana indray aloha ato anatin'ny 3 andro avy, indrindra eto amin'ny faritry ny afovoantany sy any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Efa fanetanana foana moa ary mbola verina avy ety amin'ny meteo hatrany hoe rehefa matevina zay zavina zay, satria mety atevina zay any amin'ny faritra sasany dia aleo mijanona mihitsy na mitandrina fatratra ny mpamily sy ny mpampiasa ny lalam-pirenena rehetra mba hisorohana ny loza mety hisy eo. Ny maripana kosa itsakilan'izay ahitana fiakarana ato anatin'ny 3 andro avy manodidina eo amin'ny 420 degré eo zao ny eto amin'ny faritry ny afovoantany ho amin'ny androany fa vinavinaina hiakatra hatrany amin'ny 920 na 720 degré mihitsy izy io any amin'ny faran'ny herinandro any. Ny anan-dranomasina kosa indray tsy dia misy ahina firy aloha amin'ny ankapobeny fa na izany na tsy zany azy mila mitandrina hatrany zany ny mpanjony sy ny mpampiasa ny ranomasina manakaiky ny Cap d'Ambre sy any amin'iny tendrony avaratry Madagasikara iny, torak'izay ihany koa ho antsika any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny fa misy alin-drano vaventy mety andaly any raha ho amin'ny Rapitso, mety hatratratra any amin'ny 3 metatra mihitsy zay alin-drano zay ho amin'ny Rapitso, fa miverina milamina kosa zay manomboka amin'ny Zoma makany amin'ny sabotsy sy ny lahady any hoany. Andao jerentsika ary ny antsiprian'ny mety tetry ny andro ho amin'ny Rapitso maraina, saika andrahoana aloha na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritry Diana sy Sava ary any amin'ny morontsiraka Sofia iny. Raha toa kosa ka hisy herijika azahoana orana malefaka ihany indraindray any amin'ny manodidina ny Antala sy Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika omaina amin'ny ankapobeny fa mahazo vahana ny zavina hoe ateo eto amin'ny faritry ny afovoantany sy any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Misava miandalana ihany moa zay mety ho taraikiraiky ihany koa, mety any amin'ny 9 na 9 ihany zao vao misava zay zavina zay any amin'ny faritra sasany. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia amin'ny ankapobeny aloha omaina avokoa ary manga amin'ny ankapobeny ny lanitry gasikara raha ho amin'ny Rapitso tolakandro. Raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny Rapitso maraina zao dia somary nahitana fidinany kely ihany teto amin'ny faritry ny afovoantany eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 degré celsius eo zao ny any avakina karatra any ny morontsiraka sy rereny voaparitany moa dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 120 na 220 degré celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia ahitana fiakarany kely ny eto amin'ny faritry ny afovoantany eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 520 degré celsius eo. Afana be kosa ary hiakatra hatrany ny maripana zany any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny sy any faritra avaratra andrefana any, zany hoe any Antsoia, Maheva tanàna ary any amin'ny manodidina ny Besalampy, Maintirano, Morondava mananky hatrany amin'ny 430 degré celsius mihitsy ny maripana ambony indrindra. Torak'izay ihany koa any amin'ny manodidina ny Morombe any zany dia afana tanteraka mihitsy aloha ny andro. Toy izay indray raha mivina tetry ny andro raha toa ianao manam-paniriana andeha amin'ireto firenena-dehibe ivelan'ny Madagasikara ireto. Ibalika be aloha be masoandro any Johannesburg raha andrahoana vitsy kosa zany ho an'ny Paris. Nairobi moa dia hisy orana tandrifindrahoana indraindray. Raha ho an'ireto nosy kely ivelan'ny Madagasikara ireto kosa indray dia azo orana mahalana ihany ny any Comore. Ho an'ny Seychelles sy Maurice kosa dia andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy. Ibalika be kosa be masoandro any La Réunion sy any Mayotte any. Dia zay indray raha mivinany toetry ny androntsika ho amin'ny Rapitso tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ary ny tenako ho amin'ny Rapitso indray. Veloma tompoko.